Soatra tokantranontsika indray ny ambassadeur-n'ny Eoswa aty amin'ny etiny tia miarahaba antsika rehetra samy teny Eoswa eo amin'izao fandrenesantsika ny fampianarana zao larana roa amby roapolo ny fampianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fandriamanitra Eoswa. Hiditra indray zany tsika zany zao. Raha nojerevantsika ny tenin'Andriamanitra dia mahitsy be ny tenin'ny Mose hoe meno ny tenin'ny mpaminany satria teny avy amin'Andriamanitra iny aleo angamba ny everitsika foana iny tenin'ny Mose iny satria miainga miny foana ny zavatra izany. Rehefa misy zato marinina zany dia tsy maintsy miainga eo amin'ny tenin'ny mpaminany foana tsika mba tanteraka ny fahamarinana rehetra hoe mpaminany ianonao. Ka inona zany ny baiko n'le mpaminany ny ran'Andriamanitra voalohany indrindra tany aloha tany dia tsy maintsy hojerevantsika ny teny Deutéronomia toko 8 dia 9 ka hatramin'ny 9. Tsy maintsy hojerevantsika aloha zany lalàna mikasika an'ilay teo hoe mpaminany satria raha hijery santsika fa Andriamanitra zany zanak'Andriamanitra zany dia tsy maintsy ny tenin'ny mpaminany foana tsy maintsy mibaiko an'io. Hoe voapirofaraka ny mpaminany ve le sary sa tsy voapirofaraka ny mpaminany. Ndao jerevantsika tsara izy. Deutéronomia 18:15. Io zany hoe overimberina foana Deutéronomia 18:15 ka io ny fototra ny zavatra rehetra. Rehefa hiaraka amin'ny Andriamanitra ny jiosy ianao dia tsy maintsy io Deutéronomia 18:15 io foana no mifototra ny zavatra rehetra zany. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ay no atsangany avy Andriamanitra ho anao ka izy no henonareo. Zany hoe ory zanak'Israely eo mihenonareo any teny mpaminany io ho an'izay mino ny mpaminany zany dia tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany. Mabaiko n'Andriamanitra ilay izy fa tsy misy hoe le mpaminany inonao fa ny teniny tsy inonao dia zavatra tsy mifanaraka mihitsy zany. Dia vaketsika eo amin'ny 9:20. Mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny. Ity mpaminany ity zany dia tsy idina foana fa Israelianina satria avy eo amin'ny rahalahiny eo. Io le nazavaiko foana satria hitondra azy hamakivaky ny tany hevitra mandra-patongany any amin'ny tany Kanana na Israel amin'izao miteny zao. Zay. Ka ataoko ao am-bavany ny teniko. Any ny teniko ho Andriamanitra dia ataoko ao am-bavany ka olazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Zany hoe le tenin'ny mpaminany zany dia didy io. Tsy indrina mafy mihitsy zay tsy maintsy henona le teny ary didy moa izay tenin'ny mpaminany zay araka ny voalazan'ny soratra masina eto mihitsy dia hoe didy io teny io. Zany hoe tsy azonao atao mihitsy zany hoe mialaala amin'io teny io fa raha vao mpaminany izy zany dia didy. Ka tika moa zany tao amin'ny fampianarana teo aloha dia nahita mihitsy fa Yahosoa izay mpaminany ka raha vao miteny zany Yahosoa dia didy koa iny dikan'izay. Satria nanaiky azy zany daholo ny Israeliana rehetrarehetra ny vahoaka Israeliana dia nanaiky azy zany dia mazava zany fa rehefa hita teo amin'ny asa moa izy da teo amin'ny asa sy ny herina sehony teo amin'ny teny izay navoakany dia trandeha fantatra izy fa mpaminany satria nitondra soa ny zanak'Israely. Ary zany natonga zanak'Israely tena faly be taminazy. Saingy moa nisy ny ratsy saina dia ritsy jiosy rehetra ilay mpitondra fivavahana jiosy ny ratsy saina taminy noho ny amin'ny tsy fitiavana satria nitondra zavatra tsara i Yahosoa dia noho ny amin'ny fialohana dia nokendrena ho vonoana izy hoe anao vonoana any. Zay le zavatra izay nataon'ireo Israeliana mpitondra fivavahana. Ary manak'androany ireo mpitondra fivavahana Israeliana ireo tsy tian'i Yahosoa nefa raha ny soa vitan'i Yahosoa teo aminazy hitady hatsarana raha ho tadiavinao raha ny tampi-tanety fa mainka hoe misy zavatra tonga aminao fa zany le atao hoe fianonana fotsiny zao. Zay. Ka etsika zany dia mahita mihitsy ny hoe ilay mpaminany zany dia ataon'Andriamanitra ombavany ny tenin'Andriamanitra ary olazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Zany hoe didy zany io mandeha io zany dia noho amin'izay hoe ary raha ohatra ka tsy hanona iny didina voakan'iny mpaminany dia ahoana hoe tsy arana zany le tenin'le mpaminany dia zao. Ary izay rehetra tsy mihaino ny teniko izay olazainy amin'ny anarako satria iahavany maniraka anazy dia zaho no hitsara azy. Tandeha ho tsaraiko nareo izy Andriamanitra io. Ozy ilay alohan'ny Israely zany. Iahavano anarany. Ka ny tenin'ny Mose zany dia nanindry mafy mihitsy fa tena rehefa tsy hinonareo mpaminany dia ho ataoko fainareo izy io Andriamanitra io.
Tsy azo atao mihitsy zany mitsipaka ny tenin'ny mpaminany israelianina. Mahitsy be zay. Tsy azo atao de mety hiteny ary ianao nefa tsy israelianina nefa anao mba mitondra an'le teny. De hitantsika ndray tantaran'ny ambassadeur-n'ny Eosaziady ahy hoe ahoana moa nefa ny ambassadeur-n'ny Eosaziady mitondra an'le teny kosa anie. De hoenotsika eo ny toy fa misy fampianarana koa mbola renitsika eo rindan'izay. Ho iza marina zao ziady mitondra ny tenin'Andriamanitra aminao, mitady ny hevitra rehetra andresena lahatra anao, mba ny antony ho tonga any amin'ny lanitry ny lanitra ianao. Zay nge ny antony andresena lahatra anao e. Mba ho tonga any amin'ny lanitry ny lanitra ianao, tsy mahafinaritra anao ve zay? De zatra mahafinaritra zany. Andao aloha jevantsika aloha ny toy ny fampianarana hoe tsy maintsy arana zany io tenin'ny mpaminany israelianina io. Atsindriko tsara, mpaminany israelianina no arahana teny finoana teny satria any amin'ireo mpaminany israelianina reo Andriamanitra no miteny. Ale Andriamanitra ny Mose dia Yahveh, efa nampianarina atsika hoe Yahveh ny Andriamanitra anazy zany. Tsy misy Andriamanitra hafa ankoatran'izay ny Andriamanitra ny Mose, Yahveh. Ary iny hoe nivakitsika tao anatin'ny Sefer Torah-ny Jiosy efa nasehoko atsika ilay izy hoe Yahveh. Fampianarana lavabe mihitsy iny nampianarantsika hoe ity ny fampianarana mitondra ny aran'Andriamanitra iray hoe Yahveh. Ka izay zany ny fanazavana eto hoe miain'ny tenin'ny mpaminany tsika de mpaminany israelianina. Raha vao tsy israelianina zany hoe mpaminany de tsy azo enino, tsy azo enora, tsy azo ekena, tsy zany namorona an'izany fa jereo io tenin'ny mpaminany israelianina io. Fa misy sorenina menao zany tsisy zara tokony hampasorena anao. Fa ianao da tokony hifaly hoe tokony manitsy ny dianao zany amin'ny fonction zay. Rehefa tsy hanitsy ny dianao ianao de anao iny. Tsisy manerana safidy io fa ny safidy io zay rehefa teo vonjena de manaiky marina, rehefa tsy teo vonjena, ko zay ny teny mitondra famonjena, zay ny vonjeny io dada Yahveh io hoe mpaminany israelianina no azo enona teny. Mazava-be io teny io. Satria izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra hitaritana ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana na Israela zao tsika miteny zao. Mazava zany fa ilay hitarika ny israelianina sy hitondra ny tenin'Andriamanitra ao amin'zareo de mpaminany israelianina, samy israelianina satria zareo samy zareo ny ao anatin'ny dezera ao na ny tany ay. Ka iza moa zany no atsony any ivelany any fa tsy misy zareo samy zareo de zareo samy zareo no fampitantana amin'ny alalan'ny mpaminany hitondra azy ho any amin'ny tany Kanana na ny Israela zao tsika miteny zao. Zay ny fanaporofona fa tsy misy idirany hafa firenena mihitsy io. Tsy tafiditra ao ny malagasy na ny frantsay ny anglisy ny izaniza fa zareo israelianina ihany io mpaminany resana io hoe ny mpaminany ankoatran'ny israelianina zany de tsy mahazo miditra ao mihitsy. Fahalalana navoaka ny dadabe Mose zay ho any zay minao Mose de hoe tsy mahazo miditra ao ankoatran'ny israelianina. Ary rehefa mpaminany israelianina de tsy maintsy enona ny teniny ho any zay mino mpaminany israelianina. Fa rehefa tsy mino manao zany ka ianao zany tsy mino, normaly ianao ho tsarain'Andriamanitra. Ka hitodika am'izay tsika zany satria enona ny tenin'ny mpaminany israelianina, ahoana zany ny tenin'ny Eosao satria itsika nahita tao amin'ny fampianarana larana faharaiky amby roapolo fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nanamarina fa mpaminany izy de andao raha jerevana ny tenin'ny Eosao hoe laza ve Eosao fa tena Andriamanitra izy tena misy an'izany ve eo? De tena misy an'izany io satria ny atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra. Dolo vakitsika zay teny zay hoe araka ny voalazan'ny bokin'ny Salamo zany. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay. Zay aloha zany no apetrakitsika hoe ny tenin'Andriamanitra de nametraka didy mihitsy ny taloha amin'ny Salamo hoe zay rehetra atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra izy. Tsy azonao lavana zany satria teny mpitondra teny eo amin'ny bokin'ny Salamo any zany ao mpitondra teny Israela Salamo vakitsika Salamo 82:6. Salamo 82:6. Salamo 82 dinindininy fahenina. Koa izao ny andininy fahenina zany.
hoy zao Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra. Mazava dia mazava mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetra, zany hoe zanak'Andriamanitra zany. Ka eto zany ny lalàna dia miteny mihitsy araka amin'ny boky ny Salamo hoe rehefa zanaky ny avo indrindra zany dia Andriamanitra zay. Andriamanitra zay ny soratra masina. Ka andao jerevantsika raha ohatra ka tena niteny io zanak'Andriamanitra io hoe zao dia zanaky ny avo indrindra, zany hoe zanak'Andriamanitra izy zany dikan'izay, zanaky iayavà zany. Ndao jerevantsika raha niteny an'izay izy, raha niteny an'izay izy dia Andriamanitra izy, tena Andriamanitra mihitsy izy. Fa raha tsy niteny an'izay izy io zanak'Andriamanitra mpaminany lehibe io Yahosoa io, raha tsy niteny an'izay izy dia tsy Andriamanitra izy. Fa raha vao niteny kotsiny izy hoe zanak'Andriamanitra aho dia Andriamanitra izy ny dikan'izay. Ka ndao jerevantsika izy satria mazava io lalàna hitantsika hoe hoy zao Andriamanitra nareo ary zanaky ny avo indrindra ianareo rehetrarehetra, zany hoe ny zanaky ny avo indrindra zany ny zanaka ny iayavà dia Andriamanitra izy ny dikan'izay. Asa tena mahafinaritra be mihitsy zany, tena mahafinaritra be. Ka ndao jerevantsika mihitsy raha ohatra ka niteny an'izay hoe zanaky ny avo indrindra zay Yahosoa, dia hoarantsika donindray ny ten'Andriamanitra zay nambarany Yahosoa ny mikasika ny am'izay hoe zanaky ny avo indrindra zay zany. Dia vakitsika eo amin'ny bokin'ny Lioka toko 2:20 dia vakitsika eo aloha. Lioka toko 2:20 andininy fa atrevatsika kely. Vingt-deux soixante-dix. Dia hoy izy rehetra zanak'Andriamanitra ve ary ianao? Ary hoy izy taminy voalaza nareo fa izao noho izy. Zay ary. Mazava be zany fa tena nametrana fanontaniana mihitsy ny Yahosoa teto hoe zanak'Andriamanitra ve ianao? Dia namaly Yahosoa hoe voalaza nareo fa izao noho izy. Tena zanak'Andriamanitra mihitsy. Ka raha vao niteny izany hoe zanak'Andriamanitra izy dia iny izy ny dikan'izay satria mampaminany anazy dia iny izy marina ny teniny mampaminany anazy dia iny izy zany dikan'izay. Araka lalana teo hoe hoy zao Andriamanitra ianareo dia zanaky ny avo indrindra nareo. Ka le avo indrindra moa mazava be fa le Andriamanitra ny dikan'izay. Ka hoe zanak'Andriamanitra izy dia mazava izy zany fa Andriamanitra izy ny dikan'izay. Io Yahosoa io zany tena Andriamanitra ny dikan'izay. Noho ny amin'ny fahatanterahany zany teny zany, tsy misy azo lavina mihitsy ny Andriamanitra azy satria izy mpaminany Israeliana tsy maintsy ekena ny vahoaka mihitsy ny Israeliana no nametraka anazy ho mpaminany. Ka raha vao niteny izy hoe voalaza anareo fa za dia zanak'Andriamanitra dia amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy zany dia Andriamanitra izy. Nyresaka fotsiny hoe ivavahana izy sa tsy ivavahana dia aleotsika hiaraka aminazy foana hoe ahoana moa zany satria ny Andriamanitra dia teny ivavahana mihitsiny. Ka hojerevantsika foana se fa nlelotsika hijery teny manaraka any mafitratsika mihitsy ny antiteny ty hoe nanamarina ve fa Yahosoa fa tena Andriamanitra izy dia ovakitsika indray ny bokyny eo amin'ny Matthieu toko 7:15 Matthieu 17:5 vakitsika indray ty teny ty Matthieu eto moa zany tsika dia hita mihitsy ny hoe nisy teny nidina mihitsy rehefa any an-danitra ny teny taminy hoe ity ny zanako malalako zay sitrako dia ity ny anohy zany hoe avy any amin'ny lanitra mihitsy no miteny fa zanak'Andriamanitra izy. Matthieu 17:5 zany. Zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no manam-porofo amin'ny olombelona eto fa Andriamanitra izy fomba mieritreretra amin'izay ianao. Inga vakitsika ny teny Matthieu diso le voajery teto Matthieu 17 zay vao 5 voilà Matthieu 17:5 ty am'izay rehefa naporofona fa tena hoe voalazatra any amin'ny lanitra izy fa tena zanak'Andriamanitra izy zany. Matthieu 17:5 ary raha mbola niteny izy dia indro nisy rahona mazava nanarona azy
nanarina azy ireo. Ary in'izao nisy feo fitany amin'ny raona nanao hoe iteno zanako malalako zay sitrako a izy no enoy. Ity zany tsy mba lay mpaminany tsony no ny teny fa avy eny am'lay mpaniraka azy mihitsy ny le ny teny satria hoe ataoko ambavany ny teniko. Keto zany a tsy mba atao ambavany tsony le ny teny fa tena feo avy eny amin'ny lanitylanta mihitsy nolidina teo hoe ty ny zanako malako zay sitrako. Zany hoe confirme avy eny amin'ny lanitylanta zay niviny mihitsy ny fa zanak'Andriamanitra ty tonga eto ty. Zanak'Andriamanitra io. Ary nilaza mihitsy mbola mafiso kely a le zanak'Andriamanitra mihitsy no milaza fa izy ary ange veny an-danitra mihitsy ny. Ary tena any mihitsy izy no mipetraka fa tsy avy ety an-tany zany izy a. Donc efa kitsika izy teny zay. Jauna 3:13. Eo ihany tsika moa zany tsy ala lavitra fa mijerevantsika zay teny zay a hoe izy mihitsy no laza fa izy angeka tena avy eny amin'io lanitylanta io e. Fa tsy kony hoe zatra mandeha ho azy fotsiny izy nasala am'zany fa tena avy eny amin'ny lanitylanta mihitsy izy zany. Zao efa tsika amin'y 5:12. Jauna 3:12 dia hatao amin'ny 13. Raha ny zavatra ety an-tany aza no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana moa ny inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra ao? Ka amin'ny izy avy any amin'ny lanitylanta anazy ka raha iteny eo amin'ny lanitylanta izy a ho sahirana ange izy nareo iano anazy. Tsy hoenareo ny any de ozy am'zay ary izy ny teny hoe kaneho izy tsy misy niakatra ho any an-danitra afa-tsy le nidina tany an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra. Ny zanak'olona de any an-danitra sarotra be mandraina io fa ziady amy manazava an'io tsara fa mbola tsy androany. Ho azaveko aminareo mihitsy hoe inona mahatonga anazy ny teny an'ireny hoe izy ety an-tany hoe izy milaza fa ny zanak'olona zay any an-danitra efa izy ety an-tany amin'io. Fa zany no mpanafanapolofolo fa tena avy any amin'ny lanitylanta mihitsy ny Jehoshua io fa tsy mpaminany taka ny olombelona tsotra ety an-tany. Ary rehefa nyten'io izy a teny ny mpaminany io a tsy azony lavina. Rehefa nyteny izy fa za de any amin'ny lanitylanta nefa izy amin'io eto an-tany no mipetraka de mariny zany sara zany. Ary manamafy an'zany mihitsy ny ziady azy zandriny Jehoshua. Zao mitory anao zao fampianarana zao. Toy zany hoe mba zavoara ny dikan'io teny io tena mora kely. Tsy sarotra mihitsy io ary tsotra de tsotra saingy ho an'le tsy mino moa de tsy zahatra ho hainy mihitsy. Fa ho an'le mino ny hatsarany Jehoshua kosiny a de ho hainy tsara mihitsy. Ny profesa eto de hoe ny zanak'olona sy lay ny teny hoe za de tena zanak'Andriamanitra. Izy avy any amin'ny lanitylanta mihitsy nge no miteny an'io e. Hoe zanak'Andriamanitra mihitsy ny a. Ary ny dikan'izay de Andriamanitra izy. Tsy izy ety an-tany no mikonfirme an'io fa le dadany any amin'ny lanitylanta mihitsy no mikonfirme tena zanako io. Ianao hoe de mbola maly an'izany. Efa mpaminany lehibe io e. Manaiky an'io daholo rehetra rehetra fa tena mpaminany io. Manaiky ny vahoaka ina moa ny vahoaka israeliana fa mpaminany io. Manaiky ny vahoaka silamo rehetra fa tena mpaminany io. Olombelona karazany be dehibe nge zany e. Ahoana moa ny tsy valana zany. Ary raha vao tenin'ny mpaminany izy ny tenin'ny Moshe a, ny tenin'ny Moshe tsy maintsy mibaiko ny rehetra ho azy minao Moseko. De mibaiko Moshe hoe tsy maintsy ekena ny tenin'ny mpaminany tsy maintsy ino satria baiko ny dada Iava zay. Ka raha vao niteny Jehoshua zanak'Andriamanitra de Andriamanitra izy a de tsy azo lavina. Ary raha satria izy mpaminany. Ary raha vao niteny koa Jehoshua, raha vao niteny koa Jehoshua azafady hoe Andriamanitra izy a de Andriamanitra izy ny dikan'izay tsy azo lavina. Ary raha vao niteny Jehoshua hoe za zay any an-danitra de any an-danitra izy amin'io fotoana io zany tsy azonao lavina kosa. Zany no hoe avy any amin'ny lanitylanta anazy a ka tsy araka an'io le ety an-tany mihitsy le zatra tenenina. Nefa de marina be io teny io ary haiko tsara ny dikan'izany teny zany. Toy ny hoe minona tsy azavaina aleo mihitsy aloha rehefa tonga ny fanazavana zay teo hoe ambassadeur Jehoshua zay adia hoe iza zany a de zay vao miverina manazava an'io. Azao aloha le taonao mien'olo anao le fanazavana fotsiny hoe Andriamanitra io Jehoshua fa zay mantsy ny tena anisan'ny laviny olona de tsindriko mafy aminao fa tsy azonao lavina mihitsy io. Adalan'izay mandahany zany. Satria venao mialina ny zavatra nataony de ho lavinao ve izy. Anange fa tsy fahendrena kosa any. Zay le izy zay. Zay mantsy anisany mijevantsika fa inona ke ny antony tena tsy nitiavany Jiosy anazy. Fa raha zatra nataony Jehoshua mahafinaritra be hoe tokony ho lavina ve ny natao. Fa de fialonana fotsiny zao e, tsy vita le nataony de nialina.
de mody nasiana motifa hoe kainao zao hitatsika io hitatsika hoe fa mbola fampianarana ray manokana moa zay dia mahatonga anazy tsy hovaliko androany ndao ary toetsika ndray ara ny toy ny fampianarana manaraka hoe ovakitsika ndray ao amin'ny jaune toko fasivy jaune neuf de ny 35 hatrany amin'ny 38 no vakitsika zany jaune neuf 35 hatramin'ny 38 jaune neuf eto zany de ny olona no miteny hoe tena mba tsy mazava kosiny fa zanak'Andriamanitra ne zany 35 hatramin'ny 38 jaune neuf 35 38 lera lehilahy resaka tamin'ny aranamoany Yahosoa teny hoe zaza hitanao mihitsy le teo zanak'Andriamanitra Yahosoa nandre jaune neuf 35 hatramin'ny 38 Yahosoa nandre efa androana raha lehilahy ary rehefa nihita azy izy de nanao hoe mino zanak'Andriamanitra ve ianao raha lehilahy namalika anao taminy hoe iza moa no izy tompoko mba inoko azy 9:30 hoy Yahosoa taminy hoe efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy zay le fantiny hoe mino zanak'Andriamanitra ve ianao ary hoy raha lehilahy rehefa avy hoe tompoko mino aho de nyankohaka teo anatrehany izy efa ny lalàna moa de Andriamanitra ihany nyankofa nefa de nyankohaka izy ary tsy mba niteny Yahosoa miala teo mazava be mihitsy izany fa teny Yahosoa mihitsy le tao hoe Andriamanitra iankofany satria miankoka teo anoloana mihitsy ny olona fa tsy nibedesiny fa raha tsy Andriamanitra azy iankofany izy tsy maintsy mibedy izy miala teo fa tsy fanao ty navela ny ankohaka tsara teo mihitsy zany no porofo fa tena Andriamanitra Yahosoa satria de voaporofo mihitsy ny ankofan'ny olona izy ary tsy laviny mihitsy zay fa raha mampitondra tenin'Andriamanitra anazy nahita zao fagakana be sy ny atsarany zao raha tsy Andriamanitra iankofany izy tsy maintsy nibedesiny io olo io miala teo ianao fa navelany tsara mihitsy ny ankohaka teo izy ary zany ny fanamporofona Andriamanitra anazy ary izy moa de mazava be le teniny ato hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao io mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao de raha lehilahy namaly hoe iza moa no izy tompoko mba inoko anazy de hoy Yahosoa taminy efa nahita azy ianao sady zay miresaka aminao zao no izy zay eto zany Yahosoa mihitsy no confirme fa tena zanak'Andriamanitra izy ary raha zanak'Andriamanitra izy mazava be fa Andriamanitra izy ny dikan'izay Andriamanitra mihitsy izy ary iankofana ojerevantsika am'izay mihitsy ny hoe iankofana satria tsy maintsy mijery satria izy milaza fa avy any an-danitra ary tany an-danitra naky etya de ojerevantsika mihitsy ny zavatra nisy tany an-danitra zany amy lanitra tiotsika resany io inona ny zavatra nisy tany zao tsika aloha mbola jery mbola fanazavana ray ihany hanamafitsatsika an'izay sary rehetrarehetra zay mihitsy ny hoe maninona moa hoe tena tsy azo lavina nge ny teny io andre zanak'Andriamanitra io misy teny kely jerevantsika eo amy Matthieu 3:17 aloha mbola nisan'ny sary kely manamarina azy kely atsika aloha ina moa voalaza tomty Matthieu 3:17 tokoa raiky izy jerevantsika kely ny fanazavana ny teny ary injaony izy feo tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako zay sitrako confirme fandroandray zany tamin'ny Yahosoa natao batisa tamin'ny jaune mbola niverina ny teny hoe zanako malalako zay sitrako ngety sady Yahosoa no miteny moa lay confirmation avy any amin'ny lantilantrako no miteny hoe zanako ane io zany no porofo fa Andriamanitra Yahosoa voaporofo mihitsiny ny fanaporofona farany zao de hoe ojerevantsika hoe niankofana ve sa tsy niankofana ojerevantsika anay zay sary zay fa mazava fa mampaminany anazy mpaminany lehibe de tsisy mahazo manda fa tena Andriamanitra izy satria zanak'Andriamanitra izy de Andriamanitra izy ary hitatsika zao lay lehilahy teo fa tena niankohaka teno atreny de fa marinona ny zany andona atsika jery mbola teny anakaiky any mbola misy teny omena atsika zany mbo ho fanaporofona ny jaune voalohany jaune 1:18 zany tytsika jerevana jaune 1:18 ndreo jerevantsika kely ty teny ty malome fanaporofonanareo mba ho tadidinareo tsara mihitsy ny tsy misy zatra mandeha ho azy ny fampianarana eto fa manome fanaporofona foany zay adia hoe tsy azonao lavina mihitsy ny Mandriamanitra anazy zay jaune 1:18
tsy nisy nahita n'Andriamanitra novinoviana fa ny zanaka lahy tokona zay ao atratra ny ray a izy no manambara azy. Tena mahitsy be mihitsy le teny hoe zanaka lahy tokana n'Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy ntika zay. Ady am'izay koa mbola lahy tokana tsy azo laviny fa teny ny mpaminany Jehosoa. Ka raha vao zanak'Andriamanitra izy a de mazava be ny teny fa Andriamanitra izy ntika zay. Tsy misy azo lavina ny tenin'Andriamanitra zany dikan'izao. Ary hijery am'izay tsika ny fanaporofony hoe Andriamanitra ihany koa foana ve izy. Zay ny amaranantsika ny teny zay hoe raha Andriamanitra izy noho ny am'izao teny zao a de Andriamanitra ihany koa foana ve izy. Ka izy moa ny teny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra de ndeotsika ho any an-danitra ary araka le Jaona 3:13 izy tsy maintsy arahantsika ny teny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra de tsy maintsy indaotsika hiverany an-danitra ty any no amataratsika azy na Andriamanitra izy na tsy. Dao jerevantsika ny tenin'Andriamanitra ato a Jaona 3:13 Jaona toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo de jerevantsika am'izay ten'Andriamanitra ihany koa foana ary ve izy ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy le idina avy tany an-danitra de ny zanak'olona zay any an-danitra. Le zanak'olona nefa ny hoe tia tany ka rehefa nyteny izy hoe zasa de tia tany no zany an-danitra ny lanitra ambony any a any amin'ny lanitra lanitra any a de tsisy afaka mamaly satria teny mpaminany io. Fa leo jerevantsika ny famarinana zay satria nanao fanambarana izy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny fanambarany Jehosoa zay nomen'Andriamanitra azy de tindray misy fanambarana noentiny tsy azo nolavina koa zay mametraka fa mpaminany Jehosoa. Tsy mahazo mamaly ny jios satria ny vahoaka jios ny teny fa mpaminany izy. Tsy mahazo mamaly ny izaniza satria ny fanambarana de avy any amin'ny Jehosoa ary raha vao Jehosoa manao fanambarana de tsy maintsy manaiky dao zay rehetra milaza fa mpaminany Jehosoa. Tsy mahazo mamaly koa zany ny silamo satria izy milaza fa mino any Jehosoa lay zanak'Andriamanitra zay novainy anarany hoe Isa. Tsy afaka mamaly koa izy, tsy afaka mamaly zany zao tontolo zao ny am'izany teny zany satria ny fanambarana de avy any am'le Jehosoa zanak'Andriamanitra le niantona teo amin'ny hazo fijaliana zay napetraka ho mpaminany ary ny Israelianina mihitsy laza fa mpaminany io a tsy afaka mamaly nizaliza zany. Do afaka itsika riany a ny Apokalipsy atoko voalohany a toko voalohany aloha vakitsika zany. Eto zany tsika de jery hoe iza manao fanambarana ny fanambarany Jehosoa lay voaositra na hoe Jehosoa lay Mesia araka zay tianareo ametrahana anazy fa voaositra izy amin'ny teny gasy. Ny fanambarany Jehosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny Jaona mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zany hoe Andriamanitra zany tia ilay Jehosoa hitatsika fa Andriamanitra izy satria zanak'Andriamanitra izy de tsy azo lavina zany ty fanambarana ataony ty. De aleo ny fanambarana no jerena raha Andriamanitra izy na tsy Andriamanitra. De satria le zavatra ny amin'ny lanitra lanitra ny resana izy avy any amin'ny lanitra lanitra de aleo tazantsika tao amin'ny lanitra lanitra tao hoe nametraka anazy ho Andriamanitra ivavana mihitsy hoe tao amin'ny lanitra lanitra deo jerevana aloha ny lalàna. Ity lalàna navoakan'io Jehosoa io satria namoaka lalàna izy amampahaminany anazy a de misy lalàna navoakany ary zay lalàna zay moa no arahana ato am'ty fanjakana masina ty a lalàna ny Jehosoa satria sady mpaminany izy no Andriamanitra mpamoaka didy mpamoaka lalàna didy nomen'Andriamanitra azy le izy ka ity ny didy nomeny lereo vakitsika aloha le hoe mamoaka didy izy a Jaona 12 a sonareo milaza hoe aizako izy mamoaka didy mamoaka didy io Andriamanitra be io oe Jaona 12 a 49-50 vakitsika zany aminarany Jehosoa lay mpaminany lehibe tsy maintsy ekena ny teniny. Jaona 12 49-50 raha vao zany de miady amin'ny Mose anao. Jaona 12 49-50 satria zao tsy miteny ho ahy fa nira izy naniraka izy no nandidy azy eo laseko zay ho toriko. Zany misy didinay zany ty nalefa makany amin'ny Jehosoa ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny zay ary lay didiny nampitondray any Jehosoa ty zany a de fiainana mandrakizay mazava be zay teny zay zany. Ka io ary fahitatsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny didy Andriamanitra izy sa tsy Andriamanitra ary ivavana sa tsy ivavana dao jerevantsika ary ny teny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy izy ty mamoaka didiko izy. Aleo ny bokin'ny Apokalipsy iny anamarina ny teny aloha hoe ahoana moa ny kalite natao hoe Andriamanitra ny atao hoe Andriamanitra de zao ivavahana. Raha vao ivavahana izy zany a de zay le tena Andriamanitra ivavahana. Vakitsika ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy fahasivy ty lalàna ty lalàna tao amin'ny Jehosoa no mino dada iavana azy Apokalipsy 22:9
de hoy izy tamiko tandremo aza manao an'izao fampanompo namanao ihany aho satria lay ijaona zany ekoka teo alohana an'le tongotry le anjely efa nahitany fanambarana de nibedesy le anjely izy hoe aza manao zao fa mpanompo namanao ihany aho fa Andriamanitra ihany ny vaovao zay aza manao zao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalanao tsy izay mitandrana teny am'ity boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao ataotsika ngeda be mihitsy zany hoe raha mivavaka ianao zany de le Andriamanitra ihany no azo ivavahana zany hoe raha vao tsy Andriamanitra zany de tsy azo ivavahana fa ny Andriamanitra ivavahana zany de mazava be mihitsy zany hoe raha vao tena Andriamanitra iankofana zany de enao mazomekoaka de ndao jereva tsika raha Andriamanitra iankofana mihitsy sy ivavahana mihitsy ny Yehosoa de ndao re jerevantsika ny boky ny Apokalipsy toko 5 ary zay no entsika mamarana anazy Apokalipsy ilazana fa tena hoe tena Andriamanitra ivavahana fa izy ka zay manaiky fampaminany Yehosoa de tsy maintsy manaiky an'ty teny ty satria fanambarana avy eny amin'ny Yehosoa ty ary sary tao amin'ny lanitra mihitsy le nomeny araka le teniny hoe ny zanak'olona zay any an-danitra de any amin'ny lanitra lanitra zany anizy zany ka areo jereva le zava-misy anazy zany le misy anazy zany de ny Apokalipsy toko 5 vakitsika manompo ny andininy 5 ngaman'izay amin'ny amboniny andininy 5 ary hitako fa indro teo afovoany sisa fiandrianana sy zava-maneno efatra ary teo afovoan'ny olona de nisy zanak'ondry io le hoe indro ny zanak'ondr'Andriamanitra zay manetra ny fahotany zao tontolo zao izy ny olona ary amin'ny bokin'ny Jaona misy an'izay ary hitanay ny voninahiny sy ny maro samihafa nyteneny izay moa tsy tadidiko nareo nderangahy izy anarina izy zay ny voalazany zany zay ka Yehosoa le zanak'ondrin'Andriamanitra voalaza eto zany izy io zanak'ondry io Yehosoa io zanak'ondry io sao de tsy hainao ka eo maha zanak'ondry anazy zay mihitsy ny ny lazantsika ny hatsarany sy ny famareny aminao hoe izy Yehosoa ty resana ty de nitsangana tahaka ny vovovony izy nanana tandroka 7 sy maso 7 de ny fanafiton'Andriamanitra ny ranaka any amin'ny tany rehetrarehetra zay io zany voalohany io zany le Yehosoa iny zay io le hoe le teny tonga nofo ary le teny de nonona tamitsika zany le hoe ny teny tonga nofo zany izy de tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanakavanana mipetraka teo ambony seza fiandrianana nalainy Yehosoa zany lay boky teny amin'ny tananakavanana mipetraka teo ambony seza fiandrianana de rehefa niraisiny Yehosoa lay boky satria izy le zanak'ondry le ngano no jevatsika kely zay hoe zanak'ondry zay le ohatsy karoatsika kely izy de misita aiza moa misy an'intolo jevako ato raha ho tadidiko kokoa le any misy an'izay leo ilayntsika mihitsy le mijery an'izay satria mametraka fanontany any ilo aiza moa io zanak'ondry io iza marina io de aleo zany jerevantsika izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra le manesitra ny jerevantsika kely raha misy mahita an'izy moa zany de mandefa nytiaingany makaty de mba malakitsika zay Jaona toko voalohany Jaona 1:29 zany ty le zanak'ondry ty Jaona 1:29 no ny ampitsy de nahitany Yehosoa avy nanatona Jaona zay Jaona l'izy zany ka de hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra i Jaona mio mpaminany samy mpaminany eto zany no miteny satria ny olona nanaiky fa Jaona de mpaminany de hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao ka io zany le zanak'ondry zany Yehosoa ty resana ty hoe zanak'ondrin'Andriamanitra zay izay ka i Jaona moa Jaona mpanao batisa io ny olona mino fa i Jaona mpanao batisa de mpaminany ihany koa zany hoe mpaminany samy mpaminany miona de ozy le mpaminany Jaona miteny hoe io ny zanak'ondrin'Andriamanitra io ka Yehosoa zany le zanak'ondrin'Andriamanitra tsy azo lavina zany fa tenin'ny mpaminany koa zany
dia ndrova kitsika am'izay le teny iverentsika am'izay le tarikatra aiza moa zany le tarikatra teo apokalypsia 5 de vakitsika amin'noko andininy fahenina fahavalo am'izay zany eo am fahavalo ary rehefa nandray ny boky ary izy le zanak'olo zany Yahosoa io ny zava-manana efatra sy ny lolo efatra amby roapolo dia ny ankoka teo anatreny zanak'ondry io arafata de ny kohaka ary bevan'Andriamanitra io satria Andriamanitra ny akekeo ile Elohen'Israely eo izy ireo zany eto zany zao le Elohim lay dada Yahvah sy Yahosoa zany reo le Elohim reo satria pluriel Elohe de Elohim zany de reo izy roa reo teo anatreny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy de vavaka ataony olona masina izany zany hoe sady ny akoka izy no mitazona an'lay lovia feno didikazo manitra sady manana lokanga lovia feno didikazo manitra zay misy teo sady manana lokanga misy lokanga zany eny sy lovia volamena feno didikazo manitra miaraka amin'ny lovia zany miaraka eny dao zany le izy de rehefa zareo no manao ny fihetsika mitazony io ka miankoka de mivavaka izy nydikan'izay ka eto zany de tena le ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ihany ny vavao ka nivavaka ny lolo lefatra amby roapolo nivavaka ny zava-mahana evara tamin'ny Yahosoa Andriamanitra izy zany sa tsy Andriamanitra valy teny Andriamanitra izy ary ivavana sa tsy ivavana mazava-be ny teny vavaka ataony olona masina ny vavahana mihitsy ny Yahosoa tsy no Andriamanitra tsotra fotsiny izy hoe Andriamanitra takafo teny fa Andriamanitra teny ivavana izy sady ankofana ary diaina sy memboninaitra taka ny dadany voninahitra nazy mianaka mandrak'izay mazava am'izay fa taoriana zany fanazavana zany raha ninonao tsara dia roa miavaka tsara ny Andriamanitra ary mazava be dada Yahvah anankiray ary Yahosoa anankiray reo le Andriamanitra mpamonjy ary mitondra olo ho amin'ny fanafana amin'ny fahotana ary sy miaraka aminy tena tsy mahay manota intsony zay zao toriny ambasadeur-ny Yahosoa ziady azao engane mba teny ho falibenao mainao zany tely zany engane ka teny ho ravoravo anao fa nahitan'le tena mpamonjy ianao ary io famonjena io misy eny tsy zakany jiosy ka namono ny jiosy anazy hidirao fampianarana manaraka amintsika fa de zay ny fiafaran'ty fampianarantsika androany ty mazava be am'izay fa ifaly be am'izay ny reo zay nino fampianarana fa tena Andriamanitra Yahosoa lay mpaminany no miteny an'izay lay mpaminany Yahosoa lay mpaminany lehibe mihitsy no fanambarana fa Andriamanitra izy ary tena tsy maintsy ankofana mihitsy izy ary zany ny atsarana atao aminazy ny Israelianina nafantatra fa tena mpaminany izy ny vahoaka Israel ary rehefa ny vahoaka Israely no miteny fa mpaminany izy de tsy azo lavina ny teniny zay mandany zany mpaminany zany de ho fahaizan'Andriamanitra normal ange ny fahaizan'Andriamanitra ny jiosy anisana nafahaizana azy koa zany ka izay ny teny ho atsika rehetra fa de miraso atsika rehetra samy teny Yahosoa ho tonga soa aty amin'ny lantilantina raha diany Yahosoa am'izay na rehetra rehetra voninahitra ho azy mianaka teo amin'ny dada Yahvah sy Yahosoa mirary soanao tonga aty amin'ny Yahosoa am'izay anatin'ny Yahosoa fa tsara loatra zao teninao zao ary ivavakatsika aza sola betsaka dada mala Yahvah nampafatarinao sy nampianarinao ny atsarana de ny atsarana any aminao tena niporofonao mihitsy ny atrany amin'ny lalàna sy ny mpaminany rehetrarehetra any fa tena mpaminany zany Yahosoa zanakao zany ary na ny vahoaka jiosy aza ny aiky fa mpaminany izy fa ny fielonany mpitondra fivavahana mpitandrina didifolo ihany de efa raha tamina mono anazy tonga ny efa ny fotoana tsy maintsy ampiarenina ny atsarana tsy maintsy ho aseho eniny zao tontolo zao ny fahamarinana tsy mety maty zany Andriamanitra Yahosoa zanakao zany fa na de ny vonona ry izy teo amin'ny azy fijaliana velona foana ny asany ary velona ny heriny velona ny anarany tsy azo vonona zany zay ny natongavany ziady ahy hamerina n'lay anarana omemboninahitra anaranao dada Yahvah sy Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrak'izay taio ara zao teny zao hitondra sosy fahasoavana ho an'izay miaina ary de mamalivavaka manakariva hitany tsirairay avy ianao dada mala Yahvah voninahitra nao mandrak'izay sotra ny amin'ny teny sy ny fampianarana mankalazanao hatrany sotra betsaka dada Yahvah amenaranao Yahosoa no azany vavaka rehetra zany halleloia amen de miraha so tsika raha samy teny Yahosoa ho amin'ny fitezan'ny fampianarana manaraka indray
Piano matory ary.